Mahakasika an'ireo kandida kosa mofo dia ohatran'ireo manohy ny fitsadiana ny faritra samihafa isan'izay moa Andriamatoa Camille Vital izay kandida ny antoko hiaraka isika ka ny faritra Atsinanana indray no notsidiany ao anatin'izany moa ny tanàna Manjakandriana, Moramanga ary Brickaville. Ny fanatsarana ny fitantanana ny harem-pirenena eto Madagasikara izay moa no isan'ny novoiziny nandritra ny lahateny izay nataony. Manjakandriana, Moramanga ary Brickaville no tanàna nitsidian'ny kandida Camille Vital omaly tontolo raha nanatateraka fitsidiana eny amin'ny faritra Atsinanana iny ny tenany sy ireo mpiaradia aminy ao amin'ny antoko hiaraka isika. Ny firaisan-kina malagasy no zava-dehibe indrindra ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana Madagasikara, hoy ny Général Camille Vital raha nitafa tamin'ireo vahoaka tamin'ireo faritra niteteziny. Nitokany nandritra izany fitetezan'ny paritra izany ireo iviterana n'accusé izay iseraseran'ny antoko hiaraka isika amin'ireo vahoaka. Nandritra ny lahateny nataony tao amin'ny restaurant Bezanizany ho Moramanga izay misy ny accusé hiaraka isika dia nanamafy ny Général Camille Vital fa tamin'nisy na Premier ministra ny tena no nahafantarany bebe kokoa ny olana mianjadiny malagasy. Ny tanjona hoy sy ny nambarany dia ny ahatafita malagasy sy Madagasikara. Ny fomba hiadiana amin'ny fahantrana ary koa ny ahafahan'ny malagasy tsirairay miara-mahazo tombontsoa amin'ny harena izay ananan'ny Madagasikara no isan'ny lahara-pamehana ho azy. Ny tanàna Ambeforona sy Brickaville kosa no nitsidian'Andriamatoa Camille Vital sy ny mpiaradia aminy ny tolakandro nomaly mialohan'ny azon'izy ireo any Vavatenina, Veneriva Atsinanana ary Soanieran'Ivongo. Ny tsy fahampian'ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena no anisan'ny nitsindriny tao an-tampon-tanàna ny Brickaville. Andraindraikitra feno amin'ny fampanajariana ny fandriampahalemana ny tena koa izy mba hahafahan'ny vahoaka malagasy tsirairay miaina amin'ny fivelomana isan'androny ampitoniana hoy ny nambarany. Nanamafy hatrany ny tena ny fa tokony ho tanterahana ny fividiana eto Madagasikara satria sy tsy afa mipetraka sy mitoka-monina irery Madagasikara. Lava loatra hoy izy ny teteza mita ary sika dia lasa ioaran'ny firenena kafa toy any Mali sy Libia izay niaina teteza mita nandritra ny 12 volana monja. Raha ampitsy kosa dia hiazo an'ny tanànan'ny Tomasina ny kandida Camille Vital.